Madagasikara dia anisan'ny programa raha ingeza be mihitsy ny ametrahana io resaka hoe protection sociale io zany ao anatin'ny politika mpanjakana efa mipetraka io ao anatin'ny tetikasa maro samihafa izay tendretsika ary everina fa ny edina voalohany dia ny fahantrahana ary ny fametrahana arikarena zay mivoatra ny fametrahana reo politika mpampandrosoana maro samihafa raha toekarena zay ihany ny tena andraisana ny fahantrahana zay ny tena fanana voalohany zany zay entina hitovana amin'ny fahantrahana ary ametrahana mpampandrosoana eo amin'ny ara sosialy eto Madagasikara zany. Ny zavatra rehetra moa dia azo isotomana lesona daholo ny zavatra ngeza be zay hitovizana moa zany dia le hoe ny fampandrosoana raha toekarena aloha no voalohany tsy maintsy imasoana be izy. Ny faharoa dia ny hoe misy endrika zay netindre zareo Brezila zany nanampiana ny mahantra sy ny elana tamin'ireo le faran'izay mahantra zany. Ny azo moa zany dia hoe fanampiana ara-bola le izy raha ny hitanareo teo zany dia any amin'ny 12 miliara dolara isan-taona na 400 no entina mamatsy vola zany tetikasa zany. Itsika nefa ny teti-bola-panjakana tsy hoe teti-bola-panjakana zany fa liarika iperonetsika dia eo amin'ny 70 miliara eo zany. Ka mila jerena zany ny etimanana satria le etimanana zava-dehibe fa le tetikady ange ananany fa ny etimanana zany tsy maintsy jerena ao anatin'le izy. Ka misy isotomana lesony ireny zavatra ireny misy ihany koa zay misy tany amin'ny tany hafa zay mbola avy eo zany na dia aty amin'ny faritra Afrika raha hoe ny Sénégal, ny Kenya zany dia misy zavatra azo jerena ihany koa le izy. Ny maika amintsika aloha zany dia hoe ny ampandroso ara-toekarena ary indrindrindrindra ny any amin'ny lafiny ambanivohitra zany hoe any amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana zany satria ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara dia mipetraka sy mivelona amin'ny resaka fambolena zany. Manao secteur privé ka manao koa secteur privé mbola etanina rehetrarehetra isiny tsy maintsy mifanavozana amin'ny rafitra fiahina tahaka ny pension reny, ny ara-pahasalamana reny isiny rafitra tsy maintsy apetrakatsika natsarana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny fanaovana programa tahaka itony dia ny fanjakana no mitarika fa tsy ny fanjakana irery no manao azy fa dia tsy maintsy arahana mpiara-miombonantoka rehetra ary anisan'ny voalohany mpiara-miombonantoka amin'izany dia ny setra tsy manana zay anisan'ny mampiasa olona betsaka